manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana androany dia saika maina manerana ny Madagasikara, afa-tsy ny tany amin'iny fatra voany atsinanana sy avaratra atsinanana iny ihany no sembanandraona kely na rana herikerika manify na orana malefaka. Raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika indray manomboka rampitsoalina dia ahazo vahana ny tsioka atsimo toy izay amin'ny talata ho avy izao, fa ny alarobia kosa indray dia miverina ao anatin'ny tsioka novaratra aza no mamaritra ny toetry ny androntsika. Araka izany dia saika andrivotra ny andro aty amin'ny tapany atsimo nosy manomboka rampitsoalina toy amin'ny talata. Raha mahakasika ny maripana tsy misy fiovana firy aloha raha ho amin'ny rampitso, fa ny talata no isy fiakarany maripana ambony indrindra saika manerana ny Madagasikara. Ny alarobia nefa noho ny fitoeran'ny varatra azy dia tombanana isy fidina misongadina mihitsy ny maripana indrindra aty amin'ny afovoantany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara ary ny faritra atsimo nosy iny. Raha mahakasika ny any an-dranomasina miaraka amin'izay tsioka atsimo izay dia mila miomana sahady ny mpiandrika aty amin'ny morotsiraka atsimon'ny Madagasikara satria manomboka amin'ny alarobia sy alakamisy ho avy izao tombanana isy alin-drano vaventy manodidina eo amin'ny 3 metatra. Raha ny vidin'ny toetry ny andro amin'ny rampitso maraina ary dia andrahoana mety arahana orana malefaka indraindray ny any Sahavasy Analanjorofo, andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny any amin'ny faritra atsinanana miazana loatra mangoro ary ny atitany avaratra i Madagasikara. Ny faritra hafa kosa dia miaina ao anatin'ny masoandro mibaliky na somary andrahoana vitsy. Raha ny tolakandro dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Ny faritra hafa kosa dia masoandro mibalika no anamarika ny toetry ny andro. Ny vinan'ny maripana ary dia manodidina eo amin'ny 3 amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny manodidina ny Antsohia sy Maheva-Tanàna, 4 amin'ny 20 na 5 amin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 4 amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra, tafidina 9 degré hatrany aloha ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Ny vinan'ny toetry ny andro ny talata indray dia saika mbola azorana eo foana ny aty amin'ny manodidina ny Analanjorofo sy Toamasina sy Tandrifin-drahona ihany koa ny any Anosy sy Samborano. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana mitsitokotoko fa noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara dia tombanana andrahoana mety arahana orana Tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny tendrony atsimo, izany any amin'ny morotsiraka ny faritra Androya sy Anosy. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay dia isy fiakarany maripana ambony indrindra saika manerana Madagasikara, zany hoe ianko ao anatin'ny hafanana tanteraka zany aloha manerana ny nosy, mety ho tafiakatra hatramin'ny 5 amin'ny 30 degré mihitsy azy izay maripana ambony indrindra izay any Aboeny, Betsiboka ary any amin'ny Fatsimelaky. Ny eto amin'ny afovoantany moa dia mety hananika hatrany amin'ny 7 amin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra ary tafidina 7 degré ny maripana ambany indrindra ny Vakinankaratra. Morotsiraka atsinanana ihany koa dia tsy ho latsa-drano amin'izay fa manodidina 7 amin'ny 20 ka hatramin'ny 1 amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Andao ho faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia ary dia saika hitoetra miandalana aloha ny varatra azy. Araka izany miverina ny herikerika manify na orana malefaka amin'ny morotsiraka atsinanana nosy iray manontolo. Ny orana Tandrifin-drahona efa mahazatra any Anosy be Samborano moa dia mitoetra eo hatrany amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa hiverina ny rahona ny aty amin'ny manodidina ny Bongolava sy ny atitany ny Fatsimelaky amin'ny tolakandro na ny alina. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay dia manodidina eo amin'ny 4 amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary Melaky. Misy fidinana eo amin'ny 2 amin'ny 20 degré zao maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka atsinanana ihany koa dia saika manodidina eo amin'ny 5 amin'ny 20 ka hatramin'ny 7 amin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy mamery fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.